Eo amin'ny fanatanjahantena ho an'ireo olona manana fahasembanana indray no entintsika manono fandarana amin'ity hariva ity tanterahana eto amintsika nanomboka ny 3 Desambra teo ary tsy farany raha tsy ny fahavalon'ny volana Desambra ho avy izao ny andiany 12 amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny ranomasombe indianina ho an'ny ekipa tompon-daka eo amin'ny handisport ary ao anatin'ity fanadihadiana ity ny makasika izay. Firenena efatra dia La Réunion, Maurice, Comore ary Madagasikara no mandray anjara amin'ny andiany 12 ny fiadinan'ny amboaran'ny ranomasombe indianina ho an'ny ekipa tompon-daka ho an'ny handisport. Hetsika izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny kianja mitafy Mahamasina ny 3 Desambra lasa teo ary tsy farana raha tsy ny talata 20 Desambra. Taranja efatra moa ny faninanana dia ny baskety ambony fauteuil, ny tennis ambony fauteuil, ny tsipy kanety be doublette lasy-vavy ary ny boccia. Ho an'ity faran'ity dia hijanona fampisehoana ihany ny hetsika atao amin'ny mahataranja vaovao azy. Samy nahatonga ekipa ray avy ireo nosy telo ireo, manana ekipa roa avy kosa isaky ny taranja ny malagasy. Ito hitantsika amin'ny sary ito zao dia nandritra ny andro faharoa nataony andro zoma resin'ny ekipa malagasy miakanjo maitso tamin'ny isa 4-20 no 30 ny maorisianina teo amin'ny taranja baskety. Vokatra izay mampiseho ny fifehezan'ireo atleta malagasy manana fahasembanana ny taranja basketball. Marihana fa ankoatran'ny eny Mahamasina dia handray ity CCC HOI ity ihany koa ny kianjan'ny ANS Peflo.